firenena marina oentina aiza ity firenena ity. Hafahafa tosa hafa hoy ny fitenenana izay raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Mahalasa saina satria mpitaribaty vilam-bava no betsaka. Misy manam-pahaizana minima mony fanahy noho ny fitiavana tombotsoa manokana. Matetika voaresaka ny HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Na rangaranga noho ny avy eo ny andiny talana famaizana no tany isaina ny toko sy ny andiny ny milaza fa mahavoasazy ny fanakianana didim-pitsarana. Ekeny izany ary tena misy eto amin'ny tany republikany malagasy tokoa. Saiky mampametra-panontaniana hoe leo fanakianana ve ka izay no farahevitra azo anampenana ny vavan'ny sasany samy mahita sy nianatra lalàna mitovy amin'izy ireo. Vahaolana ve izany sa fanitsina ny lalana ho araky ny tena lalana marina ny zavatra ho avoaka ny tokony ho atao? Zary atao fitaovana ilay hoe diditsy azo ivalozana io, ka na mety na tsy mety izany no avoakany dia mila mangina ny rehetra. Mazava ihany koa ny lalakizorana amin'izay fotoan'izay fa tena tsy rehefa sy mandidy afaka manao izay tiana atao. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ny malagasy ve ny tompon'ny fahefana eto sa izay mahitahita sy nampindramin'ny vahoaka fahefana ka manao izay saim-pantany sy metimety aminy eny fa nahatramin'ny famoahana didim-pitsarana aza? Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena mendrika anomelesina ho an'ny hafa ve ity andrim-panjakana ity amin'ny tokony anajana lalàna? Toa hafahafa ihany mantsy ny zava-misy. Ny resaka fizakana zo-pirenena ho an'ireo olona irotsaka ofidiana niteraka ady-hevitra be teto ary nahatonga ireo kandida folo tsy naindray anjara tamin'ny fifidianana. Ny andininy 270 ao amin'ny lalàna mifehy ny fizakana zo-pirenena hafa no voaresaka io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona moa no navalon'ireo HCC ireo tamin'izany fotoana izany? Ndao tsy ho resantsika ny HCC teo aloha tamin'ireny resaka pacte de responsabilité nandritra ny etsiky ny solombavam-bahoaka telo amin'ny fitopolo teto ireny, fa ny tato anatin'ny 5 taona fotsiny no jereny. Aiza ho aiza ao amin'ny lalam-panorenana no mametraka fa gobernora no ilazana ny lehiben'ny faritra. Ity no voalaza ao amin'io lalam-panorenana io. Andininy 420 ny asan'ny mpanatanteraka dia sahany ny ratsamangaika tariny lehiben'ny faritra izay olom-bofidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisany rehetra anjara. Ny lehiben'ny faritra no tompona rehetra voalohany amin'ny tetika sy ny fanatanterana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy ao amin'ny faritra misy azy. Izy no lehibe ny fitondrandra raha-panjakana eo amin'ny faritra. Mazava ireo voasoratra ireo. Lehibe ny faritra na chef de région no voalaza eto, izay mazava fa fidiny fa tsy gobernora izay tendrena. Dia hoe diditsy azo ivalozana na mitsipaka ny lalam-panorenana tanteraka aza. Vakivava hatramin'mpahay lalàna eto ary mampametra-panontaniana hoe mbola ilaina ve ny fianarana lalàna raha ny endrika asehon'ireo zoko sasany amin'ny famoahana fanapahan-kevitra momba ny lalàna ireo? Dia hoy ny fanazavana hoe ankehitriny anefa indrindra fa tato ato dia mitatra ireo maneho ny atezerany eo amin'lohan'ny fiomboniny zany fanazimbazimbana izany. Velom-panontaniana ny mpampianatra lalàna raha toa ka mbola misy ilana ny fampianarana lalàna ankehitriny. Maro ireo mpamiravirany lalàna toa mpitsara, mpisolovava, fiarahamonim-pirenena sy ny hafa tsy tamboisaina tsy misalasala milaza fa ady varotra tsy tahotra tsy enana intsony enatra intsony ny fandaminan-draharaha mpitsarana. Tsy afaka ny mody tsy mahita izany toe-javatra mahatsiravony izany. Izahay mpanao lalàna, mpampianatra lalàna na mpisitraka ny fampiarana lalàna fantatra ary araha manaiky toy ny tafika andrefa-tanàna fa rehefa tsy ny fampiarana lalàna marina no itodiana handravonana ny olona fa tsy vita ny ara-pihavanana intsony dia rava ny fampitokisana eo amin'ny fiarahamonina ary tsy misy tsony ny fefy na aro
hitandrona ny fandriampahalemana. Tongatra ary ny tsangakevitra mandrangaranga fa ny fampiasan-kely sisa mandaitra hamerenana ny fiarahamonina amin'ny anarany zay lazaina hoe filaminana araky ny fandikan'ny fitondrana azy. Misy fetrany ihany ny fitondrana miorina ny fampiasan-kely. Sarotra onerany izy ireny, saika ratsy fiafara eo amin'ny tantara impitondra na mpife hery mpitondrana rehefa miova ny sata. Ao ny maty vonoina, ao ny atao azo lamy tsy misy antra, ary eo ny tsy vanik'olona fa enjehny vava-bahoaka na ny feo ny fieritreretana. Ny fandrafiana misy amin'ny vahoaka dia mivadika fankalana lovain-jafy, ary mivokatry ny fandrosoana ara-toe-karena be giazan'ireo mpitondra sy ny mpanohana azy, fa indrindraindrindra ny vahiny zay mandroba ny firenena. Ka tsy ananana ratsy tompoko, tsy ny faniriana loza ao amin'ity firenena ity no mampirangaranga ny atambo, tsy maintsy roana hijoroanay amin'izao fotoan'izao. Asa aloha fa mampatsiahy ny teny nataona filozofa iray zay hoe ny any fantatro dia ny tsy fahalalako. Mampandinika zavatra maro ny zava-misy ary manalasala raha ny zavatra efa voasoratra sy nisy teto hatramin'izay no ampitahina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ankehitriny. Tsy lezay kry resta no misy fa avadika daholo izay azo avadika ho metimety amin'ny manam-pahaizana. Dia hoy ny 170 ao amin'ny lalam-pandrenana hoe ny asa sa anina inanivo ny androm-panjakana dia tsy tokony hozary loharano karena tsy ara-drarina na fitaovana ampiasaina ho amin'ny tombotsoan'ny tena manokana. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?